sehatra ny fiarahamonina mihitsiny izay rahanay ohatra ny hoe anivon'ny sekoly ary misy ny fanampianay izany ara-tsakafo ny ankizy mpianatra izay mbola tonga mianatra amin'izao fotoana izao satria be da be indray aman-dreny sahirana ary noho izany dia be da be ny ankizy ny tsy misakafo dia be da be ny torana any am-pianarana dia ny antoko maitso izany manome sakafo. Ary anankiray koa hoe amin'ny fankalazantsika ary tsika moa izao ririnina sy mba malagasy atsika dia misy ny hoe didipotra fobe dia manao an'izay zao manomboka amin'ny herinandro ambony aty amin'ny distrika Namondradrimo. Talohan'izay zay dia nanetsiketsika foana ny resaka fanatanjahantena koa ary rahana hatramin'ny ankizy hatramin'ny mpanatalenta manokana momba amin'ireny azony zavatra moa mitohy ka miditra tanteraka ny anivon'ny hoe fikarakarana indrindra zany hoe ny reny sy ny zaza satria amina vanim-potoana ohatr'izao zany dia ny reny sy ny zaza no tena atao hoe milanja olona be da be. Rehefa ampilasanao izany dia efa hoe mijery lavitavitra ihany zany nareo zany amin'izao fotoana izao hoe tsy hijanona fotsiny amin'ny hoe grille sy ny teteza vita fa hoe ahoana ny hitondrana fampandrosoana eto Madagasikara. Vao manimaly ny Banque mondiale zany nanao karazana hoe sehatr'asa zany présenter le agenda de relance économique na hoe tetikasa sosokevitra zany izy angamba efa mba hitanao ihany ny zavatra iny ahoana mba ray mbava fotsiny mikasika an'izay. Tsara namoaha ny Banque mondiale ny zavatra izany ary mitombona tanteraka ny fandaminana ny fanambarana zany ao anatiny fa ny zavatra hitanay koa zany hoe ny projet de société izay navoaka ny antoko maitso tamin'ny fahaheritaonany dia izay no namolavolan'ireny ho mpandiniana mihitsiny ny zavatra miseho eto amin'ny firenena na ny ara-toebola na ny ara-toekarena na ny ara-diplomatika na zavatra ka hitanay mihitsy fa mifamaly ary misy azo antenaina tsara mihitsiny fa tsy hoe manao fampanantenana pokaty ny antoko maitso rehefa mamoaka volavolana rindran-damim-piarahamonina ohatran'ireny. Ny zavatra misongadina atao anatin'ny navoakan'ny Banque mondiale moa dia hoe manana fanantenana mbola mipetraka amin'ny fanantenana satria tsika dia manana tontolo iainana mbola manan-karena ary manana arena ambanin'ny tany maro manana koa olombelona izay atao hoe le main d'œuvre zany azany zavatra zany no anisan'ny ametrahana ny fanantenana mihitsy ary ny ray sy ny maitso an-tanana moa zany ny fieritreretana hoe ahoana no ampiarana an'izay mba hivadika tetikasa mba hivadika ho arena ho an'isa-tokantrano. Eo amin'izay tokoa ny resaka reny sy ny zaza ianao zany ahoana ny fijerenareo ny fandraisana anjaran'ny vehivavy eo fampandrosoana ny firenena. Tonga dia tsorina angambany hoe tsy ampy ary tsy hoe le vehivavy no tsy te fa le fanohanana anazy no tsy ampy. Izy io zany manomboka any amin'ilay fanohanana mihitsy ataoko hoe ao an-tokantrano dia makany amin'ny fiarahamonina makany amin'ny fomba fijery ny fomba fiainantsika mihitsiny ny fomba fisainantsika mihitsiny ary nefa ny vehivavy no maro anisa eto amin'ny firenena ka izay zavatra izay tsika rehetra samy teraka mitovy rehefa teraka eto ambony tany fa tsy misy hoe ny vehivavy latsaka ny lehilahy fa ny fiarahamonina zany no mamolavola fomba fisainana sy ohatran'izay ny fanabeazana moa dia tsapa zany fa tsy betsaka no tafita amin'ny sehatra ambony dia izay rehetra no tenenana hoe tsy ampy ary hiadivako manokana mihitsy mba hivoahan' izay zavatra izay hitombony ny fandraisan'ny vehivavy rehetra asa anjara sehatra zany amin'ny fitantanana na ara-ekônomika na ara-politika. Fiarakely amin'ny hoe masy Madagasikara ny toko maitso raha tsy diso nanao ty ianao tany Afrika zany Madagasikara zany tena tafiditra lalina mihitsy amin'ny resaka hoe fiarovana ny tontolo iainana io dia koa hoe réchauffement climatique amin'izao fotoana izao aiza ho aiza io projet io izay nataonareo mikasika ny fiarovana ny tontolo iainana. Tsika moa zany raha hoe tontolo iainana dia manana eritreritra foana hoe miaro femiaro fa ny antoko maitso sy Madagasikara dia ny hoe tontolo iainana sy fampandrosoana zany hoe azo atao tsara mihitsy zany ny mampitombo ny ari-karena na ny isa-tokantrano na ny ho an'ny firenena amin'ny fomba fandrindratsika
ny fananantsika arena maro samihafa na kibony tany na am'ranomasina na ny olombelona na ny arena rehetra izay miteraka asa sy miteraka vola fa nefa kosa ao anatin'ny fanajana ny aina ny toetateraky io fandraisana anjara io satria eo mpamola volana ny dossier izay andraisan'ny tokomaitso zany anjara lehibe amin'ny fampiatranona ny global green amin'ny taona 2024 eto Madagasikara ny tokomaitso amin'izao fotoana izao zava-dehibe io ho an'ny firenentsika na ho an'ny fampandrosoana sy ho an'le hoe fijerevana mihitsy ny tontolo iainana. Ny anankiray lehibe koa dia hoe fanarahanay mihitsy fandraisanay anjara ao anatin'le hoe PANA na le hoe plan d'action national amin'ny resaka changement climatique izay omaly moa zany fakomary misy ny famelabelaran-kevitra momba an'izay hoe aiza ho aiza tsika dia tsy aiza ho aiza tsy betsaka mihitsy moa zany ny zavatra vitantsika amin'io ka ny antokomaitso zany dia manintona mihitsy ny sain'ny mpitondra sy izay rehetra ataoko hoe mpitantana amin'ny sehatra rehetra hoe zava-dehibe le PANA ary misy anjarantsika anjaran'ny tsirairay mihitsy no mitondra ny fanampiana ho an'le firenena ao anatin'io satria ho an'le karazana ataoko hoe karazan'olona zany izay tena hiaran'le fahantrano izay tena tsy tafiarina mihitsy vokatry ny etraketraky ny tondra-dranona ny haintany ohatra ny miresaka fambolem-bary fotsiny sika dia tena tsy manana mihitsy zany hoe afaka velona amin'ny tena ny mpamboly fa sahirana dia sahirana fatantsika fa mividim-bary amin'izao ohatrany dia ambany dia ambany dia raha mbola miantony cyclone dia tsy tafiarina mihitsy ilay olona dia io PANA io zany misy teti-bolo ao anatiny fa ny fomba azahoana io teti-bolo io dia tsy maintsy misy drafitr'asa ary misy teknika ary misy fifaneraserana ary eo amin'ilay fifaneraserana mihitsy zany no ohatra hoe tsy hita mihitsy moa zany Madagasikara dia ny antokomaitso moa zany ao anatiny dia manohy ny ezaka izy ary mandray an-tanana tanteraka. Fanontaniana efa mamarapahana antsika madame Sara Josette Raviasoa miresaka noty hoe tsika malagasy manana ny zavatra ite fandondony resaka zany manana ny zavatra mba hiadrana ny arena sy ohatran'izany ary dia raha jery mitaty sy ny banque mondiale koa zany dia hoe ny arena kibony tany dia mety tondra Madagasikara fampandrosoana moana mba hiatreto mikasika le hoe raha ny via solala ny via solala nefa sy ny ataoko hoe fitrandrahana rehetra mihitsiny reny efa tamin'ny taona 2024 no nanomboka fa-tsy hoe tamin'ity tetezana ity ny fifandrarahana sy ny fieritreretana ny appel d'offre isan-karazany fa ny anay zany dia manizimizina foana hoe tsy ao anatin'ny tetezana hita no tokony andraisantsika fanapahan-kevitra amina fifanarahana maharitra momba ny fitrandrahana ny arena kibony tany ary na misy zany na tsisy ny ataoko hoe fangararahana dia raha hoe tetezanita dia misy foana le fametrahan-panontaniana misy fomba koa zany napetraka moatra n'le solala iny hoe misy ny pas de porte les 100 millions de dollars sy ohatran'izay ka raha ohatra hoe ho ana permis d'exploitation le izy d'exploration le izy dia hitantsika fa vetivety zay dia mety hiteraka fikorontanana isan-karazany sy kolikoly isan-karazany zay navoaka ny banque mondiale moa zany zavatra zany ka zay zavatra zay mbola indrindra hoe aoka ilay tontolo iainana tsy atao tsinitsinina ary ny tokomaitso dia mitaky foana le mangarahara amin'ny fitantanana rehetra mitaky foana le fifanakalozana amin'izay fanapahan-kevitra rehetra raisina mba ho fifanakalozana tena marina ary